ho amintsika rehetra ry havana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Miaraba ny sampana fifoazana eto amin'ny fitandremana tsy mamasina, ary miaraba ny sampana fifoazana rehetra manerana an'izao tontolo izao no ity alahady natokana hitrotrona mbavaka anareo ity. Miaraba ny kristianina rehetra ihany koa ho aminareo ane ny fiadanana. Ny ten'Andriamanitra ifampaherezantsika ry havana amin'izao alahady natokana hitrotrona mbavaka ny sampana fifoazana, ary alahady ny réformation. Zany raha misaka an'izany réformation zany dia ny fanitsipivavahana izay nataon'ny Lutera tsara ho tsarotsika. Aza mieritreritra hoe sika ihany fifoazana, efa nisy fifoazana nanahoana talohatsika, zay zany lizy ya. De ny fiangonana FJKM ihany koa zany de fiangona pifoazana, zay ny dikany hoe église réformée mantsy, fiangona pifoazana. Raha ny tena marina zany raha vao miteny hoe sampana fifoazana dia ahoana isika rehetra rehetra zany no sampana fifoazana. Ny tantara manoloana antsika ry havana dia ny amin'ny kendren'ny mpitondra sy ny mpitondra fivavahana, ary ny tena marina tena mpitondra fivavahana tamin'izany vanim-potoana zany ny mpisorona be mba hahafaty any Jesosy. Zany hoe nisy tetika maizina natao mba hamonona any Jesosy. Zay ny voalaza ao amin'ny andininy fafito amby efapolo hatrany amin'ny andininy fahatelo amby dimapolo. Ary inona moa ny idirany zany amin'ny alahady ny sampana fifoazana, fangany sampana fifoazana no namono any Jesosy. Fantao ry havana fa misy hafatra lehibe ho antsika izany soratra masina izany. Raha mamaky ny toko faraika amby folo isika manomboka any amin'ny andininy voalohany dia milaza ny amin'ny nananganany Jesosy any Lazarosy tamin'ny maty. Fa hatrany amin'ny toko fahavalo sy ny mihoatra any dia nanasitrana Jesosy Kristy, namoaka dia amin'ny Jesosy Kristy. Ireny rehetrarehetra reny dia asa fanafahana. Asa maninona hoe? Asa fanafahana, analana ny olona eo ambanin'ny fanandevozan'ny Satana, analana ny olona eo ambanin'ny fatorany Satana, ary indrindra mba hiaina ny olona amin'ny fiadanana. Dia arak'izany ry havana, nanao an'izany ty Jesosy Kristy ity, hitondra fiadanana ho an'ny olona, hamonjy ny olona amin'ny lafim-piainany rehetra, anasitrana marary. Ao anatin'izany dia velom-pialonana ny mpitondra fivavahana tamin'izany vanim-potoana zany, ny mpisorona be, ary nisy firaisana tsy kombakomba avolenta teo nitetika ny amono any Jesosy Kristy. Zay le fizotra ny tantara eto ry havana. Donc eo raisitsika tsara ny fandehan'le tantara hoe ary ny lohan'ny mpisorona sy ny fariseo nanangona ny Sinedriona, zany hoe ny mpitsara rehetra. Zany Sinedriona zany manko zany dia fitaom-pitsarana teo amin'ny Jiosy. Dia ahoana no ataotsika fa ilay Jesosy Kristy ity ane manomboka malaza, manao famantarana maro hoe mampianatra eto sika ny raisina isika tsy alaza noho izy, ary ny hafarany ary rehefa malaza izy ny tombony fahiziny. Marina mafy tsy hiongana eto tsika menakavy, ary ho avy ny Romanina hamely atsika noho ny fahatezerana. Tsika nefa mba miaraka mihinana amin'ny Romanina ihany. Ka raha tonga eto lasa malaza ao zany Jesosy Kristy zany vitany amintsika, andao andraisana fanapahan-kevitra. Tsisy resaka finoana mihitsy zany nefa mpisorona no miresaka. Fa nao anatin'ny eritreritra dia eritreritratsy, andao asiana pitehana, andao vinoana mihitsy ty Jesosy ty, fa hanelingelina ny fihinanatsika, ny paositsika, ny fahefatsika.
inariavana ny afatra azy tsika raisina avy amin'izany soratra masina zany. Ny voalohany indrindra ry havana dia izao hoe aza mioko hanohitra sy andrava ny drafo-pamonjen'Andriamanitra. Aza mioko hanohitra sy andrava ny drafo-pamonjen'Andriamanitra. Ny jiosy mantsy ry havana tamin'ny vanim-potoana dia nandahy mihitsy ny maha olom-boahositra an' Jesosy Kristy. Zany hoe ny planina an'Andriamanitra haniraka an' Jesosy Kristy hamonjy ny olona no nolaviny jiosy mihitsy. Eny hatrampisorona be ary izay mpitondra fivavahana no tsy manaiky ny planina an'Andriamanitra. Lesona sady ho antsika zany, tsy izay rehetra tonga ao am-piangonana akory dia mieritreritra famonjena. Averiko tsy izay rehetra tonga ao am-piangonana dia mieritreritra famonjena ary mieritreritra anao ny asan'Andriamanitra. Misy mba tonga any am-piangonana mba te ho hita, misy makany am-piangonana satria karama io raha mpitondra fivavahana, karama io ao ny azahoana vola. Fa misy koa mpanompon'Andriamanitra mba ho hitahitan'ny olona mba mitombo ny fahefana mba fantatry ny olona ka raha milatsaka député rehefa avy eo mety aninona, mety ho lany. Tsy isy resaka fivavahana mihitsy, isy resaka finoana mihitsy zany. Ary zany ry havana ny zavatra nitranga teto ry Kaiafa mpisorona be ny nanahirana azy hanapaka ny fifandraisany amin'ny Romanina, hanimba ny fihinanany zany Jesosy Kristy zany, halaza noho izy zany Jesosy Kristy zany, tsy maintsy andraisana fanapaha-kevitra. Tandremo ry havana, ny mioko hanohitra sy andrava ny drafo-pamonjen'Andriamanitra dia io fa nitetika sy ny konokonona, io fa nitetika sy ny konokonona handravana zany planina an'Andriamanitra zany mba hifarana teo ny asa famonjena sy ny iraka izay anirahana ny Jesosy Kristy. Ny jiosy raha teo moa tsy manaiky an' Jesosy ho mpamonjy, ny jiosy raha teo tsy manaiky an' Jesosy ho Mesia satria ny andry Mesia hafa izy. Zany ry havana ny fotom-pampianarana ny teolojia ngeza be ny jiosy. Ahoana n'ilay Josefa zanaka-mpandrafitra kely tary Nazareta tary, nahoana no io no atao hoe mpanjaka ny jiosy, nahoana io no lazaina fa Mesia, tsy mety aminay zany. Tandremo ry havana, ny drafo-pamonjen'Andriamanitra aza mba isika no isan'ny manakatsakana an'izany. Ary ny dikany teny Hebreo hoe Satana dia mpamingana. Raha manao baolina ianao zany ka miplaky ny namanao dia inona ianao zay? Satana ianao zay. Raha manisy hoditra akondro amelezana ny namanao ianao dia inona ianao zay? Satana ianao zay. Raha manakana ny asan'Andriamanitra tsy handeha ianao dia inona ianao zay? Satana ianao zay. Zany ry havana, ary tena mila mitandrina isika raha nome famaritana fohifohy ary havana. Ny Satana dia miapanga izy, miapanga zany ny Satana, miapanga anao izy. Ary ianao raha vao mamoromorona dossier amelezana ny hafa na dia maka certificat médical fotsiny amelezana ny adversaire-anao dia efa inona ianao zay? Satana ianao zay. Nakasitiako ranona daoka certificat, ary zay dokotera mpanome certificat médical ohatry zany dia volo be mihitsy. Azanao moa zany resahako zany zay ny lizy. Aza mba ho isany zay mikotrika na mioko ny fiokoana mantsy ry havana dia firaisana tsy trombakomba avolenta, conspiration. Ary tadio tsara fa sotra ny tanora kristianina moa fa mba natsony mpianatra an'izay amin'ny alimbavaka izay ataondry zareo. Fa za dia tena miteny amintsika hoe zany ny mampiavaka an'ireny fikambanana maizina sy fikambanana miafiny ireny, firaisana tsy trombakomba avolenta. Ary ny ao ambadiky ireny famonoan'olona daholo ny tanjony,
asany devoly zany aza mieritreritra sika riavana ny any devoly dia le hoany rehefa iasany fifoazana rehefa vita iny any devoly tandremo ao amin'ny soratra masina dia voalaza tsara hoe fanapaha fanjakana mpanjakana izao fahamaizinana izao firaisana tsy trombakombo zany riavana fa aza miray sy trombakomba koa tsy hoe hanohitra ny drafitr'Andriamanitra fotsiny ny drafim-pamonjen'Andriamanitra fa aza miray sy trombakomba hanohitra ny olom-boositr'Andriamanitra haninona tsara hoe hanohitra ny olom-booso tr'Andriamanitra tandremo ny olom-boositr'Andriamanitra Jesosy Kristy zao hoe olom-boositra zay reo tsara ange ahoana ny anaovantsika azy ahoana no ataontsika eo amin'ny 7:7 zay reo tsara ange ny ataony zalahy raha velantsika anao toy izany any izy dia ino azy avokoa ny olona rehetra ary ho avy ny romanina ka handrava ny fonenantsika sy ny firenentsika zany hoe ny tombontsoa manokana ny ao anatin'ny saina ka raha ohatra isika miraitsy trombakomba hanohitra ny olom-boositr'Andriamanitra noho ny fiarovana tombontsoa manokana tatazo ny vokany zay rano zay mety manana ny fahalemeny ny olom-boositr'Andriamanitra atao akory ianao za mba manenjinenjitra mpamompon'Andriamanitra zany mba manenjinenjitra zany ovy ianareo aiza zao madame José zao aloha zao nosorana mpanompon'Andriamanitra tamin'ny sabotsy tanareo io zany natokana mpiandry ay moa tsy antany mamasina vavaka ho anareo raha riva ary tonga avy sika fiangonana raha riva manotrona ny tsantany mamasina fa io zao madame José vao olom-boositr'Andriamanitra mety manana ny fahalemeny io sika protestanta réformé zay manko riava nahavanana amin'ny satria sika hoe protestante dia miproteste sa tsy zay izy dia ny mpanompon'Andriamanitra tsy olana amin'ny protestanta mihitsy mampiboritana olona ray anaty Facebook ary boritany tandremo ary zany mba tokony anaratsika amin'ny havatsika katolika zany tsy ahita katolika zany ianao ka hanaratsy ny moperana na mamoetina mibirety miala very amin'ny bazary de quartier makalena lakely ary tsy mamoaka an'izany izy aza mba lay-panahy amin'izany eto Jesosy Kristy zareo ke naovantranaany Jesosy Kristy eto tena tsy manjary reto olo reto zao tsara ianareo tsy mahalala na inona na misaina akory fa tsara ho anareo raha ny lehilahy iray no faty hamonjy ny firenena mba tsy ho rava avokoa ty firenena ity misy iraka ny rahana ny Jesosy Kristy dia ny hamonjy ny olombelona rehetra ny firenena rehetra kanefa alao fitainany ny aminy tandremo riavako tandremo fa hainao olom-boositr'Andriamanitra koa isika olom-boositr'Andriamanitra koa mila mitandrina ka efa niteny zao paster ty aza manenjinenjika anay mety tolo zany zay atao hoe lasa hivarotra paraky le mpiandro ohatra na zay moa zany sanatra tandremo tsy maintsy tonga ny ampamoaka ary tsy maintsy ampamoahany sika tsy maintsy zay ny ampaherezana ny sampana fifoazana amin'ity alahadiny ity riavana malalo amin'ny tompo hitatsika tsara fa Jesosy Kristy dia nenjehana ary mila mahataty koa sika olom-boositr'Andriamanitra fa tsy maintsy misy ninona tsy maintsy misy ny fanenjehana vao manao an'io akanjo fotsina mpiandro io dia efa misy manao tsy maninona zany tsy maintsy enjehantsika tsy olany zany za matahotra vao manao akanjona dekoniny ianao dia efa ino ihany ho avy ary ny anisy surnom atsika mety amindreo dekondreo mipetandra la surnom paster tiana mihitsy ary sy ny surnom zany rehetrarehetra zany aza tsy olany zany ho anay mpanabe moa tsy olana aminay zany surnom zany satria alalany zany hoe tahaka ny ahoana tsara moa zany fandraisan'ny mpianatra ny fiainan'ny mpampianatra fa isika mila mahataty an'izany koa
eo anao zany ohatra ka tenao iny raha mpiandro maritsivy tsy problème zany aza ataon'ny problème ka ianao tsy mitsiky mihitsy ohatra zany resahako zany fa mety mba tsara koa lay izy hoe iny raha mpiandro sarika tsikitsiky lafa mety zany tsy olana mihitsy Jesosy Kristy ary nenjehany fa ny faharoa ry havana azontsika raisina amin'ity soratra masiny ity dia zao manekehany Jesosy irak'Andriamanitra hamonjy sy hitondra fanafahana ho an'ny olona rehetra manekehany Jesosy irak'Andriamanitra hamonjy sy hitondra fanafahana ho an'ny olona rehetra tena voalaza eto amin'ity soratra masina ity ry havana ary eo amin'ny 15 ary tsy hamonjy firenena io ihany fa mba hanangona ny zanak'Andriamanitra zay efa niely ho antoko iray zany ne dravana malalo amin'ny tompo Jesosy Kristy dia nilavony jiosy fa io lay irak'Andriamanitra fa mpamonjy niteraka ho anareo anio ao tanànany Davida dia Kristy tompo izy lay hamonjy ny very izy lay Andriamanitra fitiavana lay bolongana fitiavana tonga tetỳ ambonin'ny tany fa toy izao nitiavan'Andriamanitra onana izy zao tontolo zao nomeny ny zanan'ilay tokana fa anana ao tsy misy filazana fa toy izao nitiavan'Andriamanitra ny kristianina sao dia diso tsy mitovy ny baibolitsika tsisy zany eo fa toy izao nitiavan'Andriamanitra izao tontolo zao ny olombelona rehetra ny olombelona feno tian'Andriamanitra daholo tian'Andriamanitra ary tian'Andriamanitra ho vonjena daholo ka nanolorany zanany mba hamonjy ary zany ry havana zava-dehibe zany zava-dehibe zany io Jesosy io no Mesia io no lay voaositra hamonjy zao tontolo zao ary io Jesosy Kristy io no manafaka atsika aza mieritreritra hoe zany manafaka dia tadidiko nisy iraka tany miandro vazo tamin'izaho evanjelista nisy iraka atao hoe Dadalava zay ny anarany dia i Dadalava tena ny asa izy dia nisy katekista anankiray zany isan'ny katekista atao manana katekista be dehibe moa za satria nitondra fiangonana raiky amin'ny 20 tamin'izany dia ny anankiray amin'ny katekista ireo zany zanaky taizany Dadalava dia jamby izy io fa rehefa niasana dia nahiratra dia nanomboka nahatsiaro tena amin'izay nianatra le katekista dia nahita n'le tsy nakatohan'ny Dadalava tsony fa hitona misy zavatra hafa ataony Dadalava dia niteniny Dadalava izy mba nananatra n'le rainy izy zany dia ina ny zavatra nitranga zao niteniny Dadalava hoe elahangana hiratra raha tsy za tanareo am'izany ka so misy alay mpanary avy ny teny hoe ianao anga mositrana raha tsy za tandremo ry avako tandremo fitaovana eo ampelantanan'Andriamanitra sika ny anjaratsika manaiky ho fitaovana fa Jesosy Kristy no manafaka Jesosy Kristy no manasitrana Jesosy Kristy ilay nitsangana tamin'ny maty nandresy ny fahafatesana hitantsika tsara amin'ny soratra masina zany Jesosy Kristy nanangana ny maty eo aloha zany Jesosy Kristy nanangana ny Lazarotsy tamin'ny maty zany rehetrarehetra zany Jesosy Kristy nitsofoka tamin'ny fiainany fiarahamonina ary namahany olona ny fiarahamonina eto zany zao mitomany ny olona fa maty Lazarosy iny Jesosy mitondra vahaolana ary zany ry havana no ilantsika ny Jesosy Kristy hamahany olantsika hamahany olan'ny firenetsika eto Madagasikara hitany Jesosy ne zany tsisy jiro zany fa dia mieritreritra reo tsy hitany Jesosy zany hoe tsy bidonville fa ino izy ty ville de bidon hitany Jesosy zany hitany daholo hoe ny alalana hoe ty tohatrano ray ty malagasy dia ina ny ahafantarana azy misy bidon anatin'ny tranony ao zany
mba tsy nylohatsika ary ny bidon fa zany mba mampiavaka atsika zany misy bidon hitany Jesosy zany rehetrarehetra zany ny olana trehanao andavanandro marary ianao hitany Jesosy zany hitany Jesosy ary tonga izy amany olana trehanao io fa neny antsika tsy metoraka any aminy eto zany zao dia mba hiteny ny génération X mba miteny am'zandry ny génération Y sy ny génération Z raha olona no itokinao amonjy ny ty Madagasikara ty ka i colonel Mikael ny averinao fa Messi dona amin'ny rindrina ianao enonareo fa zany génération Z aloha atao mahitsy enonareo fa zany génération Y mety ampiasain'Andriamanitra fitaovana reny mpanompon'Andriamanitra ireny fa zao asa ireny no asolo ny toeran'izy Jesosy Kristy eto azany zao dia ananatra ndray fa tsy hipirenanatra atsaro zay ny teny ratsy tsy mbola nahita teny ratsy betsaka mihoatra tamin'ity tolo rehefa tsy hay anopa amin'ity ianao tsy mahay manopa tsony sady iso zany resahako zany oka nama andao mba le firenena tokony mba niandry aho hoe tena be vavaka indrindra te tamin'ity tolo marina mahay nareo vetivety de tonga de nipitika azonareo moa zany resahako zany aingany zany mbola tsy nisy teto Madagasikara zany fa za de hiteny amintsika tandremo sao Jesosy Kristy mihitsy no tavelany amin'ny sisa raha tianao hiara ny Madagasikara andao iverinao amin'ny Jesosy Kristy ny mpanafaka Jesosy Kristy ny tondra vahaolana de maneke ho fitaovana tsy maninona raha tsona ho minisitra ianao manaova ove raha tsona ndraindraikitra ianao na maramila na sivily manaova aza mamon'olona fotsiny mety manaova fa zao Jesosy Kristy mpanjinina Jesosy Kristy mibaiko raha ny zanaka de raha tena teo afaka ianao zany dana miazakazaka any amin'ny Jesosy Kristy aza afangarongaro zavatra hafany tika tsy maintsy zao ka miala amin'ny frantsay ianao de anompo rosianina indray miala amin'ny rosianina ianao de anompo tsy haiko komorianina indray ino ny olona zatra ampina de ampina foana mandra-piavon'ny tompo ovetsika fa andao anatenany Jesosy Kristy isika ka mba ho tanteraka ny hoe Madagasikara ho an'ny Kristy ho an'ny Madagasikara andao ry havana mandray sandraikitra ary rehefa mba mandray andraikitra ianao rehefa jekema malala da aza mba miarakaraka amin'izay karazana fanompo-tsampy maro samihafa any tsy mahasoa ny firenentsika zany zay anankiray tsy mahasoa ny firenentsika zany raha fitiniko ry havana ny afatra omenantsika amin'izao alahady ny sampana fifoazana zao aza mioko anohitra sy andrava ny drafo-pamonjen'Andriamanitra aza mitetsika sy mitrononkonona ny andrava ny fikasam-pamonjen'Andriamanitra mba hamonjena ny olona rehetra sy ny olona manontolo noho ny fiarovana tompontsoa manokana ary aza miray tsy tsombakomba manohitra sy manaratsy ny olom-bo ositr'Andriamanitra ary ny faharoa teo manekehany Jesosy Kristy irak'Andriamanitra amonjy hitondra fanafahana ho an'ny tenanao ho an'ny tokantranonao ho an'ny firenetsika ary zany ry havana ny mahatonga ny sampana fifoazana mijoro soran'Andriamanitra fa tena misy sampana fifoazana tena mandray andraikitra na eo anivon'ny tany sy ny firenena na eo anivon'ny fiarahamonina misy azy tanàna na ao anatin'ny tokantrano fa mampahery atsika fa mbola lavitra ny lalana ary mete zao fitaovana eo ampelantanan'Andriamanitra
mba hanafaka nyity firenetsika ity ho vavolombelony Jesosy Kristy lay efa niantso antsika Jesosy Kristy lay nitsangana tamin'ny maty nandresy ny fahafatesana izy no Mesia izy no voaositra hamonjy zao tontolo izao ho n'Andriamanitra irery ny voninahitra ho amintsika ny fiadanany amen